Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika ry havako tratra ity zoma fa 20 ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny taratasy ny soatana ho an'ny Kolosianina toko faharoa, Kolosianina toko faharoa andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Kolosianina toko faharoa andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voalohambolana na ny sabata. Aloky ny zavatra ho avy ireny. Fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety ho fitahina tsy azohonareo ny loka noho ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavina fonana noho ny fisainany fony ka tsy mihazona ny loha. Izy no hitombony tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitombonin'Andriamanitra. Raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka afaka tamin'ny abidi-pianarana izao tontolo izao, nahoana no tombola velona amin'izao tontolo izao iainanareo ka mety ho didiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levina amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'ny olona. Izay izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana hitraitra sy ny fahinetretena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery akory ahasakana ny fampanaranana ny nofo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny tena fahamarinana. Amen. Paoly eto manafatra ny mpino tany Kolosia mba tsy hanaiky ho tsarain'ny olona ny amin'ny zavatra izay hohanina, ny amin'izay sotroina, na koa aza momba ny fanajana ireo andro ara-pivavahana, na io ny sabata na ireo fety maro samihafa izay hitatra any amin'ny boky Levitikosy. Raha toa ka jerentsika efa matetika miresaka an'io isika eto anatin'ny mofinaina, fa mahatsara mondra indray ny mamerina teny averina. Ny fiangonana kristiana tamin'ny taonjato voalohany, nareo tamin'ny andron'ny Paoly, tamin'ny andron'ireo apôstôly dia ny sokajy anankiroa mazava tsara. Ny sokajy anankiroa izy ny anankiray dia antsoina hoe Egliza judéo-chrétienne. Izany hoe ireo kristianina izay avy amin'ny jiosy no antsoina hoe Eglize judéo-chrétienne. Ireo jiosy niova ho kristianina na marabana koa ireo jiosy nino an Jesosy ho lay Mesia, zay nanomeny antsoina hoe Eglize judéo-chrétienne na ireo jiosy kristianina. Ny fiaviany zany jiosy. Tsy ny jiosy rehetra akory nino an Jesosy, fa be dia be ny jiosy tsy nino an Jesosy, fa ireo jiosy nino an Jesosy tompo sy mpamonjy, ireo zany no antsoina hoe Eglize judéo-chrétienne. Izay nanana ny fohy be toerana izy io tao Jerosalema. Ry Petera zany, ry Maria zany, ry Jaona zany, ireo dia judéo-chrétienne zany hoe jiosy tonga kristianina. Fa eo ankilany kosa nisy indray ny antsoina hoe Eglize pagano-chrétienne, paganisme zay nazo ilazana azy, tsy teny hoe fanompontsampy loatra fa jentilisany hoe heviny. Nisy indray kosa zany olona vondron'olona na olona marobe tsy jiosy fiaviana akory, fa jentilisa izy, tahaka ny Kolosianina, ny Filipianina, ny Korintianina, ny Galatianina, reny rehetra dia tsy jiosy fiaviana akory fa jentilisa, zany hoe Grika na Helenista na Makedonianina sy ny sisa, reny na Romanina, reny dia tsy jiosy akory reny olona reny. Fa reny olona tsy jiosy reny rehefa nitoriana ny filazantsara dia nino an Jesosy dia izy zany tsy nahafantatra ny testamenta taloha, tsy nahafantatra ny Mosesy, milalàndro Mosesy ny mpaminany maro, fa dia nandray kosa ny Jesosy tompo sy mpamonjy izy. Io no antsoina hoe Eglize pagano-chrétienne, izay nanana ny fohy beterany tao Korinto, tao Antiokia, hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10, tao Antiokia.
de samy hafa ary ireo olona ireo mazava ho azy ny finoana iray ihany samy mino ny Jesosy tompo sy mpamonjy izy, zay mampiombona azy. Fa reo olona reo samy hafa ny fomba fisainany satria samy hafa nanabeazana azy, samy hafa ny kolotsaina nanabeazany azy. Tsy hitovy mihitsy ny kolotsaina jiosy niova kristianina sy ny kolotsaina grika niova kristianina, tsy mitovy. Fantatsika nefa fa ny fivavahana dia mifamatotra koa amin'ny kolotsaina ny olona zay nanabeazana ny olona, satria ny fivavahana finoana saingy izao mifamatotra amin'ny kolotsaina na amin'izay mety ho mahazatra ny olona ilay izy. Ary dia izay nahatonga ny tsy fitoviana teo amin'ireo eglizy judéo-chrétienne sy eglizy pagano-chrétienne. Raha isika tsiraray ary izy ireo, ohatra ny aza vela isitsarana amin'ny fihinana. Fantatsika tsara fa ny jiosy de be ny zavatra mifadiana, be ny zavatra nofadiany ny jiosy. Hitantsika amin'ny boky ny Levitika ny hoe ireo sakafo nofadiana, misy sakafo valina trano nofadiana, misy sakafo tetỳ tanety nofadiana, misy sakafo eny amin'ny lanitra zany hoe manidina nofadiana. Dia tena nitezain'ny testamenta talohan'izay mihitsy zany ny jiosy. Reo jiosy reo efa niova kristianina de ahoana ny fomba fijeriny an'ireo sakafo zay nandrarana azy ireo. Ho an'ny eglizy pagano-chrétienne de nisy koa ny zavatra nofadiany, fa sainky nampifadiany ireo sampy azy ohatra dia nisy koa sakafo nofadiany ireo tsy noho ny amin'ny filazantsara fa noho ny amin'ny sampy notompoiny talohany na kristianina azy. Ahoana ny olana rehefa tonga kristianina izy ireo? Rehefa tonga kristianina izy ireo na ny jiosy niova kristianina tonga kristianina na ny jentilisa tonga kristianina, rehefa mifanatrika de mifampitsara ny amin'ny fihinana, manomboka hatrany amin'ny hoe ny enaterina any amin'ny sampy dia lasa niteraka olana atao amin'ilay sampino ilay izy. Ahoana ka tena jerena tsara refany ahoana ny sitrapon'Andriamanitra raha jerena amin'ny fotony ny boky ny Levitikosy ny amin'ny fihinana. Dia mazava tsara fa ny baiboly ny boky ny Levitikosy io zany lalàna zany de tsy hoe bokim-pinoana ihany. Bokim-pinoana izy mampahafantatra ny olona an'Andriamanitra, fa ny baiboly ko dia indrindra ny testamenta taloha ny boky ny lalàna dia boky izay boky pitaizana, misy pédagogie ao anatin'io boky io, zany misy fampianarana, misy fitaizana ao anatin'io baiboly io. Ka ireo sakafo zay norarana ny testamenta taloha tsy nohan'ny jiosy de mazava ho azy fa tena misy lafiny pédagogika, tena misy lafiny fitaizana mihitsy, tsy de voatery hoe amin'ilay dimension spirituelle ihany fa tena amin'ny lafiny hoe fanabeazana. Raha somary alalintsika kely fanazavana zay nataona teolojiana anankiray izy ty Eric Fox, mpampianatra teolojia ao amin'ny faculté de théologie de Genève, hoe mbola angany angambany izy mety efa lehibe izy, nanoratra boky izy mpampianatra etika izy. De zao fanazavana zao dia avy amin'ny fanazavana ty teolojiana Suisse ity, ao anatina boky anankiray izay voatsy akory no somary efa elaela am'zany no nanondratany azy io boky zay resahantsika hanazavany lava momba ny sakafo io. Le désir et la tendresse no lohatenin'ilay boky, misy édition maromaro Laboré Fidesina no ny éditeur, fa misy be de be le izy, misy arakaraka ny fony, misy menamena be zay izy, grenat be zay, misy sarin'olona mifanoroka satria etika ny sexualité moa ndresahany io. Fa ao anatin'izy io zany de ozy manao hoe manazava tsara mihitsy ary veky mitombona tsara ny fanazavany azy. Ny fanazavany azy de zao manao hoe lafiny pédagogika no anankiray am'izay tena iorena ny fandrarana ireo ara-tsakafo ireo. Inona le hoe pédagogika ozy Eric Fox? Raha mijery tsatsika ireo sakafo ao amin'ny testamenta taloha ka biby zany kararana de zao
Ny Jiosy mantsy ao amin'ny testamenta taloha mazava ho azy mbola avany amin'ny firenena mbola tsy mitovy amin'ny ataontsika hoe niveau d'instruction antsika zao ny fomba fijery. No zany dia nazava be ny fampianaran'ny tompo ny teny hoe ty azo hoanina ity tsy azo hoanina. Saingy rehefa jerevantsika ireo zavatra hoe azo hoanina sy tsy azo hoanina ireo de izao inona ny tena filôzofia raha izay anao zaho ny akabeazantsika azy fa inona ny teolojia zay koa malaza tsara ao ambadika ireo zavatra norarana tsy hoanireo. Inona ny tena dikany sa fantatsika fa Andriamanitra tsy andrarandrarantsika fotsiny hoe aza hoaniny ity de eritretra hoe inona moa zany ny antony tsy hihinanana azy. Andriamanitra tsy mitaiza olona zaza ohatran'izany tsy mi-infantiliser olona zany Andriamanitra fa Andriamanitra dia azonao ametrahana fanontaniana tsara amin'ny Baiboly fa nahoana no tsy azo hoaniny ity. Fa tsy hoe maninona tsy azo hoaniny ity riaka satria tsy azo hoanina satria tsy azo hoanina tsy mitaiza olona ho amin'izany loatra ny Baiboly. Ny Baiboly no mitaiza ny olona hanana fahazavan-tsaina sy hananana discernement fa tsy hoe olona botolo fotsiny mieritrika hoe io tsy azo hoanina satria tsy azo hoanina. Misy fotoana izay tokoa anatin'ny Baiboly fa ny foto-kevitry ny Baiboly de zao tena manazava izy ny hoe zao no antony. Any akabeazany de zay azo fatarino amin'ny soratra masina ihany ny antony izay mahatonga ny soratra masina mandrara hoe raha miteny ny Baiboly hoe aza mangalatra de azo azavaina amin'ny soratra masina zany. Raha miteny hoe aza mamono olona de mazava be ny dikany amin'ny soratra masina hoe zao no antony tsy hanontsika olona. Ary raha mandrara koa tsara ny Baiboly fa maninona ny tsy azo hoaniny reto de tsy afaka miteny fotsiny tsika manao hoe ka io anie zay ny lazain'ny Baiboly iny zay ny lazain'ny Baiboly fa nahoana dia raha ohatra ka manaraka ny fanazavana ty teolojianiny ity tsika zay tenenan'ny Paoly teo hoe tandremony hoe mino maray fotsiny aza nahoana no manaiky fotsiny teninareo aza manandrana na aza mihinana. No zavatra io ana tena jerenao de zao ny filôzofia na ny fomba fijery ny fivavahana tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia miainga foana mandrakariva amin'le hoe fifandonana. Misy zany antotsika hoe tam'izany fotoana zany dia nisy ny antsoina hoe dualisme foana ny fifandonana foana zany mibaiko lay fomba fisaina tam'izany fotoana zany. De zao ary raha ohatra ka mijery ny zavatra rehetra eo anao dia ohatra hoe andehantsika raisitsika ohatra hoe zavatra anaty rano. Raha zavatra anaty rano no arian'Andriamanitra nasian'Andriamanitra trondro anaty rano any nasian'Andriamanitra zava-manana be de be any anaty rano any. Inona no raha jerenao nahoana reo zavatra ao anaty rano reo misy tsy avelan'Andriamanitra hoanina nefa ao anaty rano ary misy zavatra ao anaty rano ao avelan'Andriamanitra hoanina. Raha mijery tsara raha manao analizy tsara de zao ka mijery an'le zavatra ao anaty rano ka tsy avelan'Andriamanitra hoanina de izao ny zavatra manamarika azy zavatra tsy sikirana izy ao anaty rano izy fa tsy sikirany ireo no maloto ny bokin'ny Levitikosy. Nahoana ary ireo no maloto nefa hitanao zao samy ao anaty rano any de zay maha-pédagogie azy zany hoe ny tian'Andriamanitra ho ao an-tsainy ny Jiosy zany de zao ny antsoina hoe maloto de lay zavatra mifanohatra amin'ilay tontolo misy azy tsy en harmonie zany amin'ilay tontolo misy azy toy ny symbole na maneho lay chaos zay ny dikany ny règle na ny fitsipika de zao zany raha nahary izy tontolo zao Andriamanitra de zao raha zavatra ao anaty rano izy de tokony misy kirany zay zany. Io anefa misy biby ao anaty rano fa tsisy kirany noho izany de zao maloto io. Maloto izy amin'ny lafiny hoe zavatra toy ny maningana toy ny exception zavatra tsy mifanaraka amin'ilay tontolo misy azy de toy ny maneho lay ratsy izy toy ny maneho le zavatra ratsy izy toy ny maneho an'ilay hoe ity hazo ity aza hinanana fa mahafaty hoe io hazo rehetra io aza hinanana fa ity anankiray ity aza hinanana fa mahafaty zay le exception. Dia io toetra io natokany hoe ireo reo anaty rano rehetra eo azonyreo hinanana fa ity kosa misy tsy azo hinanana satria mifanohitra amin'ilay tontolo misy azy hafahafa izy. Raha zavatra anaty rano izy tokony isikirany satria io tsy isikirany nefa anaty rano dia mifanohitra tsy en harmonie mifanohitra amin'ny tontolo misy azy maloto io. Zay maha-pédagogie azy. Raha makeny an-tanety indray ianao eny an-tanety indray ianao de izao tompo azonareo anina daolinay mibiby eny an-tanety
fa izao misy maloto koa eny tanety. Inona lay maloto eny tanety? De zao misy karazana biby be dehibe eny, ka izao misy biby eo mandinika fa misy zany biby tsy hoe mandinika ruminer, misy zany biby mandinika de mivaky kitro, ary misy biby mandinika, misy biby mivaky kitro fa tsy mandinika. Zany hoe ny omby zao ohatra, ny omby dia mandinika de mivaky kitro izy. Zany hoe rehefa ntsona hoe mandinika moa zany asa raha fantatry olona ankehitriny intsony hoe rehefa mahita omby ianao de rofiny le bozaka ny atra de mihinana fotsiny izy zany aloha, fa rehefa kelikely eo izy mipetraka amizay dia mandinika eo izy de sady mivoaka fa anaty vavoniny andray le ahitra de mitsako izy. Zay ny antsona hoe mandinika, verenana tsakoana zany. De hoy ny tompoko anao hoe raha mahita biby nareo ka mivaky ny kitro nefa izy tsy mandinika, hafahafa zany. Fa ny tokony ho izy de zao, zay rehetra mivaky kitro de tokony mandinika, fa raha biby mivaky kitro nefa tsy mandinika, tsy mety zany, fa mitovy am'lay anaty rano nefa tsy isikirany. Inona ny biby mivaky kitro nefa tsy mandinika? Ny kisoa. Noho izany dia maloto izy, afa-tsy ro biby maro isan-karazany moa zany zay azo resahana tsy prieny dia zay le sary, ny dikan'le sary zany de zao, aoka tsy hoaninareo lay zavatra zay toy ny mifanohitra, tsy en harmonie zavatra ataotsika hoe manohitra lay lamina efa napetraka de tsy hoanina ny kisoa. Fa misy biby maro isan-karazany ao zay azo valiana tsara ny antony. Fa ny ao ambadika teny hoe raha vao zavatra maningana mifanohitra am'le zavatra efa milamina efa ao de maloto izy. Jereo indray ny amy lanitra, misy vorona be dehibe ny amy lanitra, inona mahatonga ny biby manidina? Misy elatra. Raha misy biby misy elatra kanefa ny tsy manidina izy de maloto izy zany, satria matoa ny elatra, misy elatra de tokony hanidina izy. Misy biby eo antsoina hoe autrisy. Ny autrisy de zao manana elatra izy fa mandeha tongotra izy, tsy ampiasainy le elatra fa mandeha tongotra ohatry ny biby rehetra izy. Noho zany de zao maloto io satria zao raha manana elatra tokony manidina, izy manana elatra fa tsy manidina, noho zany de maloto io. Zany hoe le toe-javatra tahak'izay zany raha jerena dia amy lafiny teolojia tena lafiny fitezana ny zanak'Israely, tsy aningana, fitezana ny zanak'Israely en harmonie amy tontolo misy azy, fitezana ny zanak'Israely ahatsiaro hoe tsy tsara ny mandray zavatra zay mifanohitra amy lamina efa misy. Zany ny pédagogie ao ambadika. Ary rehefa tonga Jesoa izay filaminana sy fiadanana de nandravona zany rehetra zany ndray izy. Ny azo fijalian'i Kristy izay fiadanana sy fifaliana de nandravona zany rehetra zany izy, ka nahatonga ny hoe hitatsika le fahitana ao bokin'ny Asan'ny Apôstôly hoe hoany de hoy Petera na hoe za tsy hinana zava-maloto, de hoy ny filazan'ny tompo azy manao hoe efa nodioviny tompo io, efa nodioviny tompo tamin'ny rany, efa nodioviny tompo teo amin'ny azo fijaliana io ka azonao hoanina. Tsy hoe tendan-kanina akory zany tsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny sanatria raha mihinana an'izany, fa izao mazava tsara ny dikany hoe zao no izy efa nodioviny rany Kristy io, ary efa nomeny ny tompo fahazavan-tsaintsika amin'ny asan'ny fanan'Andriamanitra, de izao tsy zany ny mahabino na tsy bino, tsy zany hoy Paoly. Fa ny faharoa de zao raha mikisaka tsika amindray amin'ny faharoa zay resahan'ny Paoly io Kolosianina ihany, momba ny hoe zay na ny fihinana na ny fisotro, ny fisotro ndray de resaka zava-pisotro mahamamy io. Zava-pisotro mahamama de nisy karazany anankiroa amy testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny ray de ny divay ary ny ray de toaka, voambolana samy hafa ireo. Ny toaka tsy editsika hevitra, ny toaka dia ratsy foana io mazava ho azy, hitantsika tany amin'ny boky noambolana. Fa ny divay kosa de nisy zavatra zay nahasamy hafa azy. Ny divay teo amin'ny testamenta talondray, zany hoe teo amin'ny jiosy, de ny divay de sakafo tamin'ny eglizy judéo-chrétienne zany, de ny divay sakafo.
tamin'ny jiosy moa zany jiosy andavanandro ry Jesoa ry Petera ry Jeremia ry Mosesy zany zany dia tao anatin'ny tontolon'ny judéo-chrétien tao anatin'ny vavahana jiosy dia tsy nanana olana tamin'ny divay izy fa sakafo ny divay izy koa aloha tsy hoe mamy ohatra tsika zao sanatria tsika moa zany ny toetsaintsika malagasy moa ankehitriny misotro mba ho mamy satria le mamy ny tanjona fa tsy hoe misotro mba handevonana sakafo mba hanamaivanana ny fandevonana menaka sy ny takisany dia fantatry ny jiosy zany de ny jiosy fomba ny jiosy foana misakafo rehefa tsy amin'ny fotoana rehetra kokory fa amin'ny fotoana manokana mariazy ny takisany dia fanambadiana de mihinana divay izy tatsika amin'ny jaona toko faharoa ny ampafakarabadin'ny fampakarabadin'ny zanak'ondry fampakarabadin'ny tokana ditatsika koa fampakarabadin'ny zanak'sabokany apokalipsy misy sakafo de mahatonga Jesosy teny za tsy hisotro ny vaovao tsony mandra-pahatonga ny fiarahako misotro aminareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy hisotro ny vokatro ny voaloboka itsony mazava ho azy satria eto ambonin'ny tany misy ny voaloboka fa tsy de eto zany no misotro Jesosy tamin'ny fotoana androny dia ho an'ny judéo-chrétienne zany ho an'ny jiosy kristiana de zao nazava-peny azy tsy nanana olana amin'ny divay izy fa ny paganao kretianina indray zany hoe ny fiangonana jentilisa niova kristianina de tena tsy mety tamin'ny divay satria fantatsika vao resaka be moa tamin'ny farany teo tamin'ilay Jeux olympiques tany Frantsa nahitana sariny Dionysos na sariny Bacchus izay naseho an'le olona teo Bacchus na Dionysos de andriamanitry ny divay andriamanitry ny divay Bacchus andriamanitra zay ankalazain'ireo totsika hoe reo lataloha zany tamin'ny grika tamin'ny fomba fisotroana divay fidoroana zany hoe io divay io ranom-boaloboka io tamin'ny finoana grika zany dia tsy miova divay mihitsy ny ranom-boaloboka raha tsy eo Dionysos raha tsy eo Bacchus tsy miova ho divay io fa dia mijanona ao ranom-boaloboka io no zany ny fiovan'ny divay makany amin'ny ranom-boaloboka fiovan'ny ranom-boaloboka makany amin'ny divay dia tena zavatra nisy intervention zavatra nisy fitsofoan'ny Bacchus zany ka nanaovany io tsy resaka fermentation antsika fa mahay chimie de mahay an'izany fa zareo tam'izany de zao manao hoe nisy fomba natao mihitsy zay vao mivadika ho divay tsara ny ranom-boaloboka iza le mamadika an'izay Dionysos na Bacchus no zany dia tena rehefa raha vao mahita divay ny église pagano-kretienne zany hoe ny koritianina ny galatianina ny efesianina de zao avy hatrany dia fanompontsampy ny vitany avy hatrany de fanompontsampy ny hitany satria ny divay aminy de zao nisy fanompontsampy io vo tonga hoe divay ho an'ny judéo-kretienne tsy de zay loatra sanatria ny vava tsy milazana zany tsika tsy mampirisika ny olona ndraiky io hoe sotro koa io divay io tsy zay loatra tsy zay loatra ny dikany raha manazava an'izany tsy hoe hay azo atao ndray ny misotro divay tsy zay loatra tsy zay fa ny anananao fahazavan-tsaina ny anananao discernement ny ahatonganao responsable amin'ny fiainam-panahinao sy ahatonganao responsable amin'ny fihetsika ataonao amin'ny manodidina anao no antony anazavanazavana tahaka izany mihitsy ary eo ary tsika ry manazava manao hoe ny divay ange raha ohatra ka mifady divay ke ny vokovoko manga tsy mifady divay ho amin'ny fifadiana enao mifady divay tsy ho amin'ny hoe mifady mba ho amin'ny fifadiana fotsiny tsy zay mihitsy ny dikany tsy zazakely oatra zany tsika fa mifady divay isika satria fantatsika ny antony hoe raha vao misotro nyity divay tia ka misy olona ry mpisotro divay de zao hiboboka be debe izy noho zany de zao hifady tsy noho zany hifadiako fa noho ry olona ry zay le abnégation zay le andrasana ampino mifady ianao tsy le mifady ho an'ny fifadiana fotsiny za za mifady fa ty zao tsy zay ny olana tsy mampianatra antsika zany ny baiboly fa izao mampianatra anao hitondra tena tsara izy azo anao atao tsy misotro ary azo anao ataony ino rehefa ianao ka tsy olona manao mamy anao fa ianao rery na olona manodidina anao mahazaka ka hitanao hoe tsy teraka fanafitonana hitanao vigenina moa ianao koa tsy anao an'iny mamy hoe sanatria ho iva saina ka dia mamy ohatrany olona tsy sanatria tsy mahatsiary tena zay tsy kristianina tsy toetra kristianina zany fa ny kristianina mahafantatra hoe zavatra ohatrany zao atretsy ihany no zany de tsy mampirisika ny olona isotro loatra tsika kory fa mampirisika ny olona hitondra tena tsara hoendry mahafantatra ny dikany fihetsiny sy ny ataony mita amin'Andriamanitra manoloana an'Andriamanitra manoloana ny fiarahamonina satria olona mbola ho tsaraina tsy amin'ny fihetsiny ihany fa am'izay rehetra mety ho fifandraisany amin'ny mpiarabelona aminy no zany dia zay nahatonga fotsiny hoe fahasamihafany ireo pagano-kretienne sy judéo-kretienne
Fahatelo de zao aza mandray momba ny andro andininy fahina amby folo antsika zao a ny andro firavoravora ny voalamborana sy ny sabata de io koa mora nisy olona atao am'reo fiangonana ankiroa reo ny paganao kretianina zany nanaja ny andro voalohany amin'ny herinandro fivavahana ny eglizy paganao kretianina ny judeo kretianina kosa de nanindry ny sabata ho andro fivavahana ny judeo kretianina satria reo jiosy miova kristianina de aminy ny fivavahana de ny sabata ho an'ny paganao kretianina kosa zany hoe koritianina ry galatianina ry efesianina de zao ny andro voalohany amin'ny herinandro ny azy no andro fivavahana ny antony de zao ry paoly zany sy ny namany hitantsika ny koritianina volatoko fahina ambin'ny folo ake zany satria tamin'ny andro ny eglizy paganao kretianina de ny azy ny ivo tamin'ny fitsanganan' Jesosy tamy maty ny toritenin'ny Paoly am Paoly de zao ny fitsanganan'ny tompo tamy maty io averiny io titantsika amin'ny andininy manaraka rehetra eo ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamy maty no fototry ny finoana kristianina ary tsy diso zany akory dia ny isaky ny alahady isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro de mahatsiaro ny fitsanganan'ny tompo tamy maty ny fiangonana naorony Paoly ny paganao kretianina zany dia zay mahatonga an'io hoe satria Jesosy nitsangana tamy maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro niona tamin'ny mpianatra izy tamin'ny andro voalohany tonga nitsangana tamy maty andro voalohany amin'ny herinandro tatsika amin'ny filazantsaraka ny Jauna lotsaka ny fanahy masina pentekoste andro voalohany amin'ny herinandro be de be ny andro voalohany amin'ny herinandro no zany dia isaka ny andro voalohany tamin'ny herinandro no nivory ny vavaka ireo paganao kretianina ny judeo kretianina kosa dia efa zatra ny vavaka ny sabotsy izy dia vavaka ny sabata moa no marimarina koa de sabata jiosy io no nitaingenany ny fivavahana kristianina didatsika fa ao amin'ny asan'ny apôstôly fa misy fotoana ange Paoly mandeha mizakazaka makany amin'ny asan'ny apôstôly mandeha makeny amin'ny jiosy kristianina ny sabata no zany dia nisy ireo zay nanao nisy zany ny mivavaka sabotsy nisy mivavaka alahady araka zany sabotsy alahady moa fomba filazana azy fa nisy nanaraka ny sabata jiosy ary nisy nanaraka ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny akamarony satria be de be ny judeo kretiana de lasa mipetraka ho azy tao anatin'ny fiarahamonina satria rehefa tonga ny didy 1000 ans théorina be de nanjary mipetraka ny judeo kretiana hoe ny alahady ny andro ivavahana na ny andro voalohany amin'ny herinandro tsy tsika amin'ny avanim-potoana ankehitriny akory namorona an'izany tsy ny tonjato fatelo ny namorona an'izany fa efa tradition apostolika hatrany am-boalohany mihitsy io no hoe andro voalohany amin'ny herinandro saingy indrisy moa fa rehefa tonga arivo fotoana teoria de zao lasa niteraka orana le izy lasa ny fampitsarana le izy dia hoy Paoly manazava hoe tandreminareo tsara aza vela isy tsara anareo na am'izay andro ivavahana rehefa sabata ny mampilamina anao ka ataovy sabata fa tsy maninone rehefa alahady ny mazava janona salahady fa zao aza mitsara na iza satria tsy am'izany no hanamarinana atsika tsy am'izany zavatra zany no hanamarinana atsika fa aitraitra zany ho Paoly aliko ny zavatra ho avy zany aitraitra zany fa ny zava-dehibe de zao nino an' Jesosy tompo sy mpamonjy ve ianao nyraisinao ve Jesosy na tsy ary voavelaheloka ve ianao tao an' Jesosy zay ny fototra fa tsy ny fandaminana tsipitsipirin-javana tahaka zany zay tenenin'ny Paoly hoe zany rehetra zany andininy 7 zany rehetra zany de akalazaina no ny fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra zany hoe ndraindray zany no hitan'ny olona amin'ny fivavahana de tsy zay ny dikany ange fivavahana ange ny finoana ho an' Jesosy voalohany de no zany de raha misy olona mivavaka ataovy hoe mivavaka sabata ianao tahaka ny adventiste ohatra de zao aza mitsara aza na aza manaiky ho tsarainy misy mivavaka alahady tsy maninona fa aza mitsara ny hafa misy mivavaka sabata aza mitsara ny hafa fa zao ny zava-dehibe izay ho antaniny Jesosy anao de zao nino ny famelan-keloky natolony tamin'ny azy fijaliana ve ianao nandray azy nino azy nanaiky hoirany nitorony fitiavany namelany eloky ny namanao zany no antaniny Jesosy anao fa tsisy mihitsy eo ambaravarany lanitra ka moka karatry ny hoe karatry ny ianao ve mpiangona azy tsy zany
fa ny aomponao ao ny voalohany hitany tompo tsy hoe manamaivana zany zavatra zany akory isika fa milaza hoe tsy tokony hiteraka fifampitsarana zany opoly tsy tokony hiteraka olana zany tsy tokony izany no voizina ka hiteraka fisarahana amin'ny samympino satria efa noarany ny asan'ny apôstôly tonga de 10 de efa nandravina zany teo amin'ny judéo-chrétienne sy mipagano chrétienne no zany de afaka malala manana fahadiovam-po ny zava-dehibe de zao ny fahadiovam-ponao amin'ny finoanao an Jesosy nandray azy venao rehefa nandray azy ianao de zao tsy ny tsara ny namanao no nameloka ny namanao ny mamaky anao fa ny ahatonga azy ho ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ny olona mandray an Jesosy de olony faly mipana olony ny fitiavana ka faly rehefa mitoro mahita ny olona mandray ny filazantsara ny tompony amehanao fahazavan-tsaina ry havako lavaka sika Jesosy misoranao zay ny amin'ity soratra masina ity zay nomenao anay mamehana fahazavan-tsaina mamehanay fahazavan-tsaina atakaranay ny sitraponao tsy hitsaranay ny hafa nefa koa tsy andehananay amin'ny fiainana-paranahany de nanolo-tsainanay ianao misaotra tompo fa ny antony filazantsara zay menao anay dia ahafantaranay fa ao aminao Jesosy ny fiainana ao aminao Jesosy misy ny famonjena de misaotra tompo tianay io noho ny famelan-keloka natolotrao anay teo amin'ny hazo fijaliana de mampianara anay ho mpino mahay mifankatia mampianara anay tsy maika hitsara ny hafa fa mampianara anay ho tia azy reny mba ho tia ny namanay tahaka ny tenanay mivavaka izay Jesosy taio ny asanay amin'ity tontolo andro ity taio ny fiainanay amin'ity tontolo andro ity raha koa feo fahasoavanao de mitehirizanay tompo andehananay fiadanam-po sy fifaliana hatrany dia omeo fombiazana zay hikelezana iaina amin'ny fanomponanao misaotra Jesosy amen